je suis pas là quand tu as besoin. Au début de la relation, j'étais un mec galant et sage. Maintenant tu as découvert mon vrai visage. Je te jure que je t'aime, je me battrai pour que ça dure infiniment malgré les problèmes. Rien n'est plus fort que mes sentiments. Et si aujourd'hui c'est la guerre, demain tout ira mieux. On oublie les problèmes d'hier, car demain tout ira mieux. Et qu'il neige ou bien qu'il pleuve, on surmontera les épreuves à deux. Ne t'en fais pas, je te promets que tout ira mieux. Et si aujourd'hui c'est la guerre, demain tout ira mieux. On oublie les problèmes d'hier, car demain tout ira mieux. Et qu'il neige ou bien qu'il pleuve, on surmontera les épreuves à deux. Ne t'en fais pas, je te promets que tout ira mieux. Fanaisa la la la, ooh yeah, ooh yeah. Zama la la la, ooh yeah, ooh yeah. Famem
Manolotra anareo indray ary zao ny tantara indray miseho eto amin'ny Radio Plus mitondra ny lohateny hoe Tena mainty. Tantara indray miseho nosoratan'i Andriamanalmanana. Novelomin'ny Priskara Kotoalmanana, Diara Neveson, Mireille Rakoto, niaraka tamin'ny Romi Armanana sy Yajarandry. Nandray feo sy lofoery andriambololona, nana totosa Yajarandry. De mahatoko lesy dada. Ohatrany tsy mety mino zany ny saiko mandrakitiany androany. Ka na za lesy tsy mbola manaiky ny fahalasànaniko. Tena tapoka loatra koa ny nandehanany. Tsy mba nisy ny homanana akory. Ka atao ahoany? Zay koa ngamba ny lahatra ho atsikako. Na izany azy efa voki-taona ihany koa nge izy. Za raha mba nomen'Andriamanitra atsika nandritra an'izay fotoana hely zay iziko. Faony tokoa razoky. Mba misy azonareo very ny zavatra rehetra nafarany tamin'ny fialany any ireny? Tena tsy hanafina ninina seha fa ohatry ny hafahafa tamika any a. Raha ny marina tsy de nisy zavatra nivaingana voarayako e. Ny any mba sombony tavela atao tsy haiko zao de le hoe tsy zanany naterantsika fa natsangano no izy tsy niteraka. De zay mba nahatambava koa dada nandritra n'izay 5-3 taona zay a. Na ny anafinana an'izany ary ve lesy tsy hanahira. Ka zany raha zoko ny mahelana teza anazy a. Raha tsika amin'izao taona tsika zao ve tsy efa ela zany tantara rehetra zany ny vaky. Ka zay indrindrako. Raha tsarony se de nanafatra momba le tehana mainty eo anjoro-trano io izy. Tadidiko iny ka. Fa rediredin'ny olona efa mivery taona reny. Mety mba tia notazonitsika fotsiny io de zay mody namironany an'ireny rehetra rehetra reny. Oka kosa aloha se tsy hanivahivany zavatra rehetra nylazainy. Misy antony matoizy miteny an'ireny. Si aza de miniminy foana razoky. Taiza koa nisy tehana nylovaina tamin'ny razambe zany. Sady amin'izay indray hoe efa 100 taona tany aloha tany de tsy mbola ho simbatra amin'izao. Azo tsotrotry ny azo rehetra ihany io razoky. Andraso aloha razandry a. De very se fa adala zany izy nametraka ny hafany tamintsika. Fotsy volo amin'ny tany ne iny. Ary toteny teo amin'ny fiarahamonina. Ka zany izy hoe fotsy voloko. Zay tsy dia tadiavany tsara an'izay zavatra teneniny intsony. Na izany azy ilaina ajaina ihany zay nylazainy. Eny raha vonina ny anatanteraka an'izany se tsy maninona fa raha za aloha tsy misy de sako saina amin'izany. Fa aleo aloha ankatadalana razoky. Efa miandry ao an-trano ao zay ireo olona nafarako hiavana ny ery andafetsimo ary. Ka andao ary. Sady efa mandroso atoandro koa ny androko. Isety tsisy ninona akory. Voangy koa tia nanirany etsena any. Tsisy tsiny re zany razoky. Zary naneligelina anao tato fotsiny ko. Ka atao ahoana ihany zany le tiany. Tsy aleo very sy hoentiny sy any io a. Any izy mba mety ho voatahiry tsara sady voaja ny tenin'ny dady. Dray. Tsy hitondra an'io a razoky a. Tsy ampidirako an'io noviana koa ny tranoko. Sady tsy aleo vijanona ty ihany. Saingy izy zokony. Endray ariko. Mba fitsapana fotsiny iny e. Efa fantandro fa tsy hitondra an'io zany se. De mampamangany amin'ny mariety telo mianakany. Veloma razoky a. Terizy tsara ny afatry dady e. Tsy aleo ve aloha rangaty mba hanaovana voly avitra io tany io mandrapatonga amin'ny fotoana tokony hanitsana indray a. Misy zanak'ovireo mantsy vao nividiako mora tany an-tsena tany. Ka zavatra fa mihitsy ngery voango no eritreretiko e. Sady tsika ty atanantany. Raha ny hoe hivarotra tany indray aloha ny ao an-tsainao rangaty a. Miala tsiny ara vika. Tsy hivarom-pananana mihitsy a. Le izy ngera matotsy hoe amidy de tsy hosolony. Any orinany rehefa afakafaka kely tsika amin'ny fampianarana azy mianadady mba miverina mividy indray. De mihevitra ve ianao fa mbola azo an'izany tsony?
aza mirediredy rangaty ka very hevitra misy nge za raha matoa e ny saram-pianarana izy daty tsy hiaraka tsony ny fitaovana rehetra efa mila misolo daholy ny fiompiana nefa ty tsy mahavanina akory ka rehefa tsy araka rereny dia ajanona izy da efa mba lasa lavitra ihany koa nge reo e sao dia lazaiko adala renao ka ho tezitra ry voangy akizy tsy manana BBC-ko lasa lavitra anakaiza efa mahay manisa sy mamaky teny tsara rery zareo e tsy aloha very zareo mba manampy antsika amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izay e indrindra ny fotoamanjesika sy ny fandrana efa mba mahay mitanangady koa nge Frank e manofy ianao raha matotia ny zanako sy maintsy mianatra anatinao na tsy tianao ka mitadava vola ary ianao e tsy hatateraka ny sitraponao mihitsy mantsy ny vola miditra amintsika amin'izao indrindra amin'ity mahitany ity efa miezaka re za raha matotia rehefa tsy mety hivarotra ny tany ianao dia aleo fa hitady-hevitra hafa e ary inona koa ny ataony fatana tean'io any ambony armoire eny mameny korotana fotsiny asay voalainy Frank any io atanky tain avatsy aza misangolosa ary voanga teniteny foana otry lozinona koa sangiko amin'izany tsy misy mahazo mikitika an'io ty andaty io zany nizany izy e raha mbola velona koa za fa maninona koa e tsy hitako izay ilana an'io ny afatry ny ray aman-dreny tsy azo atao atsirambinondry zany raha matoa sy olona efa maty zany koa afatra dia anokombary aloha zay mihitsy koa ny fahendreny e ny teniteny foana mba tsy azoko mihitsy kory raha zokoreny ka ny tena vera nga mba efa lehilahy lehibe ohatry reny ihany dia mbola miniminy fahatany ohatry zany sady amin'izay indreny eka dia kononao am-piangonana e izy natao ho fitaratra indray ty natao mitarika olona any amin'ny zavatra afako afatry ny razambe tehany efa naharitra 100 taona mahery ko maninona koa raha ampiana hoe tehana tsy mety simba mandrakizay e dia tsy haiko nefa hoe inona moa zany ny antony hitehirizana an'iny e za ndray ho nitedavindra fiki lanjan'le izy ody azafady eny e fa raha tonga taty amiko taty aloha eny nisy nanaova amin'ny marety fandretana fony aleko mamonjy fidiana fa tsy ohatray tena efa tonga ao angamba ringa afara reo efa tokotany reo bisikletandry zareo tena afa-baraka na ampiandrelandry zareo tato indray zaniko fa inona marinara ny tena finosonao tiry tiana mainty ohatra ny tsy mampino azany hoe ty azo ty ve dia efa nena 100 taona mahery ary sao dia mba any ihany ny dada tokoa ary zany iza no mahalala moa fa dia aleo arahana fotsiny aloha zay teneniny iza koa ary zany mandondona any ambany an'izany tsy midiko nge le varavarana tao e ho avy ay vera matora siry manahoana ianao salama tsara ka ianao manahoana zao hitanao salama tsy marofo zao e ka inona ho ny zato le davanao anary raha matora sira ary mandrosoa aloha e tsy androso ngamba aloha raha viko fa aleo ety ihany a vetivety ihany ny atondiako aty mantsoko zany ve ay ka hoento ary resaka ao e ka ahoana re zany e menatra ihany any ilazanao an'ilay iziko fa misy inona raha matora sira resaka mahamenatra ahoana no tianao lazaina asa ngamba mety tsaronao tsara raha viko fa efa ntaonany maro zao zay no nanananareo vola tadidiko tsara ka vidy le tanimboly kely atsy ambany avaratra zay indrindrako ka izay ho natongavako aty aminao e tena misaotra indrindra re raha viko fa tena nahavony sy nanampy anay le izy a dia elana tsy be dia be aminao raha toa ka zao vao manatitra ny reto ambimboly reto zay azafady indrindra re a efa taona manko izay no tokony andoavanay azy ity dia mba betsaka mivokatra ny akatra dia aleo aloha efaina ny trosy e
Zany vera matorasera. Tsara kosa zany rehefa nahavonjy anareo le taniko. De tsy misy alana tsiny re zany. Fantatra tsara ngeny mbola fahasahirana anareo tamin'izany. De misaotra indrindra re Ravika. Ary leo anga mangatadalana. Mbola maika hidina ny Tsamaraina mantsy zayoko. Sady efa misondrotra maraina zany masoandro zany. Nivady amanjana koa ary ane efa lasa nanondraka vao maraina any. Ay! Mandra-piona ary ngia Ravika io. De mbola mamerina fisaorana ihany e. Ndray. Tena diniko marina ny fisian'ireto volo reto a. Rasy tany amin'ny Ramatorasera angamba reto efa nama mively. Fa ohatrinina marina moa zany lay ambola tany. Isa 2, 3, 4. Ay, mbola nisy 4 tsy mahely. Kinona va tsy efa vita an'reto indray aloha zany ny saram-pianaran'izy da efa tsy voaloana nandritra ny 3 volana. Mety mbola misy ambony ary a. Aleo fa zao de zao dia andeha anatitra an'izay any ampianaran zareo e. Mino fa faly indray izy da rehefa tafaverina avany a. Mbola afaka noho ny fianarany indray ary andraso aloha apiditra pataloha. Zay mahazo mianatra indray le selary franka. Afaka manao fanadinana koa ndry farakely. Ary aleo ividy hena kely etsy aloha na de hoe atasakilao fotsiny ary. Efa tena madisaky ny anana sy ny voatavo mihitsy ny vavononay tato ato zaiko. Manahoana ary se a? Mba hanovy atasakilao kely amin'ity azafady. Misaotra betsaka. Ary inona ary zato mampitangorona be ny olona ato amin'ity trano fivarotana ray ity. Aiza rangako hatraty amin'ny varavarana avoko feno olona. Marina tsy fanitsahana mihitsy no miditra ao. Nefa ngeka tsy atonina ao anatin'le trano tsony. Aleo mba asiako maso kely. Ay, misy fahita lavitra jerendry zareo ato. De inona no hitangoronana amin'tika? Sa izay vao azoko. Misy azakaza-tsovalo mandeha amin'le fahita lavitra. De io zany ny lokana. Ary tena misy mangorombola misy ngery zalahy zany. De ino fa misy miazakazaka hafa indray. Raha manambitana zany mety ho tafita tampoka. Jereo ange zany volan'lovon'le lehilahy rahitsy. Mariny reny raha tsy efa 5 alina. Ary maninona mora nefa soanenena keo ka. Aiza no afantarako sy azakaza-tsovaly any. Ka zange tsy hoe ilalao volaby. Mba manandrakandrara fotsiny. Andraso isisiketo e. Azafady eo. Azafady. Mba hanovy tapakila raingy za madama azafady a. Nosovalo laloviko ve? Ay. Firmo? 5. Ay. Aleo tononiko fa tsy de havanana amin'ny fandroatana re za. Reto are. 5 de 2 de 10 de 20 e. Ary ataovy 1.10 ny farany. Zay. Misaotra madama. Raha neto zany le azakazaka. Zao. Tsara kosa zaniko. Ary leo akapetraka ery amin'ny sisindrindrina ery. Fangaranga aty de mbola eo ampandrina foana amin'izao ory zao a. Efa misivy ange zao e. Za rehefa tafaverina avy any an-tsaha. Zany ve? Tena variana. De veritreritra lavitra be ty tokoa raha izaniko. Ka mitsangana ary ty hoe. Maika apirina andreo a de anokona ny sakafosika sy ny sakafo mpiasa. Eny re. Fa mba lasa ihany ny eritreritra ro marety. Amin'inona zany? Ka ty fiainandra razokoko. Izany tsy mivanaka teto tanàna. Ay. De zany mampitrevaka anao ohatrany io. Ka le fivoarana tao anatin'ny 3 volana nery marety ny tena tsy mampino ahy. Aizan'ilay raviky mpamboly sy mpiompy kely taloha. Zao izy ty raviky mpanarivo sy mpanambola. Ka zany ny fiezahan'ny olona rangatia. Ny arena tsy manantona fotsiny amin'izao eto mpandrina eto. Sady tsy araka ho azonao fandrina mafana sy ny valalamanatody.
mila mandeha miasa raha teo tafitoatra ny zokinao. Ekeko nge zany fa tsy midika kory hoe kamilany vadinao na zany aza lefa tongavan'ny arena tampoka mihitsy ny tena somary mifono mistery amiko. Marina aloha zany ary sao dia misy afera-maizina ary ataondrafika na hoe nahita lalana tampoka tamin'ireny fanondran'andrameny ireny ohatra. Si ianao ty koa aiza koa ny ahitany lalana amin'izany. Izy ny mahitako. Aleo raha matoa hitsidika kely andrazoky eny rehefa aveo tsy maintsy fantatro ny ataon'izao rehetra zao. Zay le mavoanao ty tsy ny fomba rehetra entiny itovizana saina kakaizana azy no eritreretina fa lozana mandinika ny andro mandalo sy ny arembeny sasany fotsiny. Ka sao dia mba afaka ianarana ny zavatra nataony re. Ay saika adiniko marina. Inona ary marety? Ka nanafatra anara zafy mpivarotra hoe tokony mba handalo kely eny amin'ny-drazoko ntsika mivady fa misy ilainy atsika. Dia roviny zany ry marety zao koa ve ianao vao miteny an'izany? Ka adiniko re efa omaly izy nanafatra. Ianao ty koa tena tsy. Ka inona ny andrasana fa tsy ndana miomanaingany? Zao dia zao ve? Fa andrasana rapitsindray ve? Vetivety ary. Vehivavy tsy misaina mihitsy koa tony ka. Mba mipetra amin'izay ry voanga tsy azo koa ianao ty indraindraika. Ny mpiasa efa telo no manampy atao trano mbola manovokovoka manao raharaha io ihany ianao. Reraka io nge ianao ka efa zatra nge za ravika sady ohatrany tsy ho vita koa zany hipetraka fotsiny eto zany ka. Tena tampohana arena koa nareo tonoka fa inona no isasarana raha matora tsy adanana. Mantoa ianao tsy mikely sorika amin'ny fitadiavana dia misy tanjona tratrarinao ao zay. Ny sasarana? Inona koa zao mba ny sasaranao teo? Koa tsy vola tonga ho azy teto amintsika teto moa zao reo. Vitam-bokan'ny azakaza-tsovaly, ny omintsika teraka roa tampoka teo, ny ovy niakatra sy nanatombo avy telo eny amin'ny vokatra miakatra isa-taona. Mango ny fotsiny vola ratsika isam-bolana amin'reto trano ronam-pamfainy reto. Fa tsy nisy saina sy areraha-mbatana moa zany tany sainao rehetra zany. Ny omintsika teraka roa tampoka teo, ny ovy niakatra sy nanatombo avy telo eny amin'ny vokatra miakatra isa-taona. Mango tonga daholo ve aloha le zezika rehetra nafaranao efa tokony antso ireo mpiasa rehetra mantsy fa tsy ho vita io raha tsy tonga dia hatomboka zao. Mbola misy telo taonina tsy tonga ka naleko aloha nampiandrasina kely fa tsy hanendika ny tany rehetra raha tsy miaraka ko. Fa aleo aloha hivoaka kely any an-tsena any ara-matoa. Mbola tsy maintsy hijery andreo masom-bolo afafy amantsy. Ka tsy aleo ve rariva efa hikarakara sakafo amantsy. Hitondra moto area tsy ampy atsasakadina dia efa tonga eo. Dia mba mitondra ranom-boankazo kely any ary Iendry ry voanga. Enganery marety mba hotratratsika ato ry zareo. Ka hoaiza moa izy ry Artura? Sady andro atoandro be zao koa ve ivoaka hoaiza ry zareo nao marina. Efa niova nge raviky menakavy hatramin'izay nazahoany any moto iny. Feno andraviky ny tanàna mandra-parivan'ny andro. Fa inona marina moa zany ry marety ny ilan'izy mivady atsika? Tsy efa ory avy amin'ny manantsika zao. Tianao koa fantatro ve zany tsy efa nilazaiko anao tany an-trano ary niova be zany tanàna andraviky menakavy zany toa nasiana nyty tamboho avo be ty. Sady vavahady vibe mihitsy koa ty nataondry zareo tiako. Tena manam-bola mihitsy ry zareo tsy efa nahavitana trano ray ve ny vola lany tamin'ity tamboho biriky lava be ty? Fa ty lokony ny toa hafahafako mavadala sy maintso midorehatra. Ny trano ary moa ty ny lokona menamena ray manontoloko otry ary tondomo moa tolozanao manisa biriky eto fotsiny. Tokoa moa andraso ary. Hoavy mba voaireo izay olona mandondona ao ambavahady ao zao ry zily Manahoana ry sia? Salamo. Ay ve Artura mivady zay ihany rereto raha zao bavy mandroso
Drazy fahidina any ambany any a. Andray zany ato-tokotany ry Arthur. Voninkazo reo zao. Dia jerenao koa ny itsy tranona kongeza be itsy. Tsy efa ho zatsy ve reo akoho reo? Za reto midapo mava fotsiny ko. Ary mangina amin'izay aloha fa efa izay midiny izay voangy. Ka mampiteny moa ty iziko. Ao hoe, ataovy rizy mivady a. Inona ary ty miafahafy ty? Hita ho aranga. Sa tsy dia azoazonareo le loka? Tsy le loka akory fa... Somary sadaikatra ihany izay razoky a. Vahintsiana poziny ty izay nefa... Ay ve, nareo koa zany. Ze kely eo reny raha komana. Zay nge tsy maintsy mahandro sakafo ohatr'izao foana isan'andro e. Be dia be mantsy ny miasa any antsahaniko. Tena tsy napoziko lasa ohatr'izao ny fiainana razoky a. Aiza amin'izao le mifika mangazo sy le vary sosoa ilofana pirina maina kely taloha. Dia ho antaniko azy very ny anton'izao rehetra izao e. Nefa sao dia tsy mety ka. Ka inona ary zata tongavanareo mivady amin'ity andro atoandro be ty e. Aleo sady mihinana no miresaka e. Io ny raha-mboankazo ry marety a. Eny e, efa misotro ka. Ary raha zany sao dia mba hamelo mafana kely. Misy whisky ao. Oka zao razoky a. Tsy maninona fa oka re zao e. Fa tsy zany ho razoky fa naheno tamin'ny razavy mpivarotra zay hoe misy itediavanareo mivady anay honiko. Dia zay no nandalovanay aty. Zay ty natratrahany masaka ko. Enao koa ty ry Arthur dia fa inona ery. Any masaka nge tsy hisy tompony e. Ay marina moa. Tena nanafatranareo mihitsy zahay ka. Inona moa dia hoe resabe fa momba n'le tany dady ry ampitandrefana lesy e. Ay fa misy inona razoky? Tsy izany fa efa nikarakaraina daholo mantsy ny taratasy rehetra mikasika an'izy io e. Dia nieritreritra ho azy mivady hoe maninona raha ohatra ka hoe nareo no mamboly eo e. Manjary lava volo eo fotsiny mantsy io tany io. Sady efa be ny olona miseratserana manontany azy io hoe amidy ve? Zany ve? Ka misaotra ny aiza indray izy mivady a? Zay ane efa sahiran-tsaina be hoe aiza re no ahita volanaovana an'reto tombam-panana an'reto e. Ay moa zany efa nataonareo io tany ioko. Ka nararotana tamin'izao misy volo zao aloha e. Efa vita daholo re zany. Hatramin'ireo fananany dada sisy reo ary efa vita avokoa. Tsara kosa zany razokiko. Rehefa manambola kely koa ngambo zay dia oniranay kelikely eo zay tokony ho anjaranay e. Tsy maninona lesy zany a. Zay nahavitana azy aloha ny tanjony. Ka karakarao le roa fa io ny tany a. Misy masom-boly tsara sy zezika efa nividiko zay ao. Mino aho fa mahenika tsara an'ireoko. Raha ohatra moa tena sahirana nareo dia tsy maninona fa alefako anampy anareo any zily rehefa vonona nareo e. Ohatra ay, ka na dia ny rapitsy dia rapitsy ihany aza ny raha noatra dia vonona zay e. Zany ve dia angatahan'andro indray razoky a. Fa tena misaotra betsaka anareo mivady aloha e. Misaotra fa tena tsy voavalinay ny ataonareo ko. Mba marina e. Inona ary nisaorana amin'izany ry Arthur? Mba manao izay vitanay aloha izay e. Sady iza indray moa no tokony hifanampy ry sefa tsy tsika mpiray-tapoa. Dada ngana nanjanaka afakoatra antsika amin'ny rahalahy. Ary alefaso amin'izay ry dia sery rehefa tapitra nahalany daholo e. Hafa ihany mantsy le misy mamimamy eo ambava rehefa ohatr'izao. Zay aleo ataoko atao mahafandriana ato ty. Mba tsy hitandry zareo ary nitondrako an'itiako. Fa ty adalako e. Nefa raha marina ny eritreritro dia ahoana? Tsy hitady an'ity indray razoky. Ka inona moa ny irarahiako an'izany e. Za indray amin'izay no mizesitako. Sady mety efa manan-karena be koa za amin'izany. Aleo asitroko tsara ato ty mba tsy hisy ahita. Ndry
fa inona koa ty asitrika eo ambany fandriny ty ranga ty misikotra an'le piesina bisikleta ato re za alaiko am'izay mantsy izy ty zay mihitsy sady efa hiasa be zao i bisikleta io misy anateranao sakafo mipiasa sy hivezivezena amin'izay fa hijerikely ane masom-bolo nomendra vika atsika eo aloha za raha mety dia mba home sakafo ny kisoa alefa atoko rehefa avy eo saika hita amin'ny marety izy teo so fa nahy ny alabala tsy tiako hita amin'ny matso so tia indray ny anandroadrony anahy ioko zay mety zao ary aleo amin'izay any mihaniko soa aloha loatra re ty nahazo an Victor oaiza ny tany ale anay raha sanatrika aoka rery voanga mbola mitsabonge ny dokotera sady efa ty amin'ny hôpitaly tsika efa tsy any amin'ny dispensaire any tanàna antsony mino afa hafa mihitsy ny fitsaboana ty ka tsy mbola natsiaro tena nge izy hatramin'izao ry marety fa nanahoana tsara aloha fitrangan'le lozy ka raha mivoaka maraina tamin'ny moto ohatry ny fanaony isan'andro izy dia lasa fa handeha aga hofatrany loza nefa fa zily tany an-tsena ny azakazaka nampilaza tany an-trano fa nihatra tamin'izany camion izany ho Victor dia tena ratra be sady efa mibatain'ny olona tany amin'ny dispensaire ka tany an-tanàna zany izy dia efa tsy niantsary tena ka tsy haiko re fa raha araka ny filazan'ny olona mibata azy dia potika tanteraka tsy nisy azo niraisana ntsony hono ilay moto toa hoe mbola tsy niatsiary tena izy tamin'izany noho ny lohany voadona mafy ny nahatonga an'izao taza manary toko izany rery voanga izao ny tena ilaina ny heritsaindry eny fa le fandraisan'ny dokotera tokoa nge mbola tsy fantatra hoe ahoana efa ohatrina izay volalanay nefa toa mbola tsisy fivoarana ihany ny toe-pahasalamany Victor aza miasa saina amin'izany aloha izay asitra anazy izao ny tanjosika soa aloha fa mba nisy ny raisina ihany izy mivady raha tsy izany angamba dia asa fotsiny ohatrany efa betsaka ihany tokoa mantsy izay lany tety izay na dia voaray andro monja fotsiny aza ny tety iny fa mivoaka ilay dokotera andao aloha vojenaingana ka sao dia mba efa misy vaovao momba ny Victor ao ka nanahoany raha zoka eo izany ro marety ao izy ao ohatra ny fo mafiandra ny fijeriko azy fa nga dia tena voahitsaka mihitsy izany fandona fotsiny araka ny fitantarany voango dia hoe lohany voadona mafony ny antony tsy ahatsarovany tena hatramin'izao mafy loatra angamba dia nandritra izay telo andro izay ve ie ry zareo ny ao ka tena efa vakoloha mihitsy amin'ny fandaniana sy fahasahiranana any amin'ny hôpitaly ka tsy maintsy izay rehefa mitsaboko tsy mahaleo ny aina mihitsy mantsy ny vola saika endrina vola ty amintsika raha hoana izy fa efa lany ny eo ampelantananako ka aleo anampy azy tsika ry marety raha tsy nisy ny fanampindry zareo koa mantsy nge tsy ohatr' izao tsika raha ny faniriana ave mora angatsy ianao tsika saingy aza matahotra ianao reto misy vola afaka homenandry zareo aloha mino fa mba mahavita izay vitany reny fa taiza daholo ny vola be reny ry Arthur namakitrano tany nga ianao ohatray fa tsy tokony nisy an'ireny ve atao mbany tafitrantsika namakitrano ahoana koa ka ty izy be dehibeko taiza teto ambonin'ny tany any nahita vola be ohatr'izao reo tsy efa 10 mitapitrisa ary tena mahay mitsatoka ianao raha matoa 10 mitapitrisa mihitsy ireo fa taiza ireo ry Arthur volan'izy ireo volatsika reo tonga teo raha nakimpivarokena dia nalainy daholo ny reny kisoantsika tao dia nalefako fa avy roeny tamin'ny vidiny neritreretintsika zany ve volanitra ka tsy takatro tena saika tsy nino mihitsy raha tsy nahita nyreto vola be reto ka ahoana ny atao ohatr'iny nanomenandry zareo asa mety daholo izay atao ka fa zao ary Arthur
saika hiakatra kely any amindririna aho zany ty farany herinandro ty asa raha velanao fa inona ny tena tsy maintsy akaranao andro marety ka mitady maika anao ony eno ah tsy fantatra zay tena antony afatra koa any endreko tamin'ilay zanakapelezana tao am-piangonana iny fa tena tsy mety nga sa sahirana rereto ianao tsy hoe sahirana fa raha zoko tsy salamy tiako nefa mifanarahana maso an'ireo biby fiompy vao nampidirana sy ny fambolena zao mbola olana hafa koa zany ery Artura tsy hijanona ela be any mety roa na 3 andro fotsiny eny tsy maninona fa mandehana re aleo fa ezahako atao eto daholo ny raharaha aloha sady mety raharaha goavana nge no ilay nama to anafaran'olona mihitsy tsy de fanao neny mantsy zao eny mety zany fa aleo hidina kely any antsaha aloha za tsy maintsy mbola mboatra n'le lakandrano iray amin'le tany vaovao matsiko ary mba nanahoana ho any fikarakarana ny trano sy ny fambolena ao hatram'izay tsy nahateto azay aza lefa lavitra aloha sainao tsy tokony asa saina be amin'izany nge ianao ozy ny dokotera ka tsy maintsy eritreretin'izany ry voanga na ny fidiram-bola atsika range tokony araha-maso tsara fefa be any izay lanyzay zay aloha de mariny niofatrano herintaona zao efa nalaiko daholo le tany rehetra vao nividiana teny ambaravaratra reny ary tsy maintsy nalefako daholo aloha satria tsy ampy tamin'ny fitsaboana sy fividianana fanafodiny teto an-tanany ary mba ahoana ozy raha zandry ka efa tonga teo ry zareo saika hitsidika anao izy nefa ianao mbola natory be de tsahako ny ternako nanatitra vola 5 alina koa izy mantsy ho fanampianantsika hony ay mahafinaritra kosa zany ko fa andeha hivoaka kely any aloha hijery an'reto fanafody reto indray ao nefa tsisy vola tsony de saika hiteny aminao aho hoe maninona raha amidy amin'ireo mpanofa ny trano efa nanatsidika resaka ihany mantsy ry zareo tamin'izany andalo tany ka rehefa vonona moa izy maninony tsy misy raisiny tsikako fa aonga zily teo ka izily zao nefa nalefako nody tsy araka tsony mantsy ny karamaniko ay moa eny rehefa andehanao de mba hitondray rano kely aho fa tena mangitahita mafy azy zany trasoary aloha tsy misy ilana tsony ankoatr'izay tsy misy ka tena inona ary tia nahazo anay menakavy ty tao anatin'ny ray mpimaso veranga de lany tamingana ny arina nandritra ny fotoana ela za tia marary eto am-pandriana tsy mety tafatsangana akory ka mba efa nanao any ianao razoky efa mba misy mangirana ihany ve ny amin'ity hitsangananao eto am-pandriny ity hatram'izao ry se mbola tsisy miandry an'izay fivoarana hoetin'le mpanotra tonga eto isamarain'izay aloha ary maninona raha miova mpanotra mihitsy ohatry ny efa ela ihany zay nandraisany anao zay nefa to tsy misy vokany akoriko ka satrana ho an'izay nge raha zandry saingy ilay hoeto manana mihitsy zao ny olanako zahay ty efa tena lany vola tanteraka mihitsy ny fananana sy ny arena rehetra moa de efa lanina midy daholo tena olona zaiko amin'ny razoko ve oka zao ranga ny fanampiana azy ny ataoko betsaka fotsiny ka reto aloha misy vola kely mariky ny fanampiana mivady anareo indray reto aloha mety mba vita an'izay vitany ihany koa reto misaotra raha zandry tena zava-dehibe zao ataonareo zao aza matahotra fa rehefa any aoriana any ka tafita somatsara zahay de averinay tsy kelikely eo ihany reo anareo reo tsy misy an'izany razoky afonay ho fanampiana nareo reny tsy mila verina zany fa tena mimety mihitsy nge zany fiainandry Artura menakavy zany eny samy manany ny anjarany moko ary sao de
ohatrany tsy tazako tsony marina fa nakaisa. Efa ela ihany no tsy nahitako an'izay tsony a. Dia sanatria ve aleo angamba angatadalana razoka. Efa atoandro koa tia ny androko. eny are isety tsisy ninona koriko. Ato koa tena tsy kitay tsy vary mainy. Voango zao vao lasa nitady volany. Tsy maninona re zany e. Mahery za re ampanatsy olona eny tanàna ihany raha ohatra ka misy ilana anay mandram-piona re. I Artura azafady kely ngese ahoana razoky. Tsitsika arse ve le tia nanasainy dadany tazomitsika iny. Tiana tena tsy nahita an'izany ngamotsy nareo no hitazona azy. Za mihitsy no nitazona azy fa ohatrany tsy hitako tsony le iziko. Tena zay indray aloha no tsy hitako razoky. Andao are mialatsiny amse. Dia mampamanga any amin'ny voangy any e. Tena reraka mihitsy amin'ny rotoroto lava ao Antananarivo ao ry Artura ka zay ny atao hoe any Antananarivo rery Mariety fa inona aloha ny zavatra nampanatsony eny ianao e. Vaovao mahafaly. Tsy azoko. Vaovao mahafaly ahoana ry Mariety. Aleo mihitsy loha sy nafipetrahana fa tena reraka. Ka mahazo toerana ary dia resao fa efa liana be ako. Ka mipetraha koa ianao ary. Ka tsy zany ao fa nanafatra anany eno hoe mila eo akaikiny amin'izay ontsika. Efa mandroso lehibe mantsy ny taonany. Matahotra isao sanatria ka aza miteniteny foana rery Mariety ka marina zaniko. Zay indrindra ny nampanatsony Antananarivo tany ametrahan'izay lova rehetrarehetra tokony ho anjarako, indrindra fa rehetrany lehibe hipetrahany ao. Dia ho lasantsika koa zany trano zany. Ka zay ane le vaovao mahafaly hoentiko aty aminao e. Efa voafindrana eny amin'ny anarako daholo ny arena rehetra. Ifindramonina ny Antananarivo ve zany tsika ry Mariety? Ka inona moa ny olana e? Mba miala aty ambanivohitra aty koa rery Artura. Dia atao ahoana ny amozana an'ireto tambolo sy ny fiompiana sy ny fambolena rehetra taty reto ka? Raha mety ianao dia apetrakintsika ho an'ny zokinao reo ka. Tsika kosa norim-ponenana vaovao sy fiainana hafa mihitsy. Mba mety ve aloha zany eritreritrintsika zany e? Sao dia mba hidikizo amin'izany ka? Inona ny tsy apety an'izany e? Hidikizo amin'inona koa? Sa tsy mazoto ianao hipetraka any Antananarivo? Ny azoto ve moa tsy azoto fa efa zatra le fiainana teto hatramin'izayko. Eny aleo fa hitantsika eo ihany zany e. Tiany famba mety kosa zany fiainanareo zany raha zandry na ny fomba fitafy na ny fomba fihetsikareo rehetra efa tena niova be daholo. Niova hoana koa rery Victor Tsy efa ohatr'izao ihany ve zay e? Hatramindro marety avy moa toniko lasa mahita an'izay manao volo. Tiany famba mety kosa zany fiainanareo zany raha zandry na ny fomba fitafy na ny fomba fihetsikareo rehetra efa tena niova be daholo. Niova hoana koa rery Victor Tsy efa ohatr'izao. Dia tsorona raha zandry efa tiany resaka. Ka rehefa te hafantatra amin'ny marina ianao raha zoko dia ho tsoroko aminao tokoa. Any amiko le te dia tsorona raha zandry efa tiany resaka. Ka rehefa te hafantatra amin'ny marina ianao raha zoko dia ho tsoroko aminao tokoa. Any amiko le te
izaho. Tsy rarahako izany eo nareo sy ny mandany andro fotsiny. Ary raha hitako any trano any izany tapatapa kitay moramora ary marety ho aiza ary ianao miverena aloha tsy rarahako izany mandany ny andro fotsiny. Marety miverena aloha andany iny raha zandry notafady any iny mba mariny. Aleo andehany tsy hitany akory ny enany misy an'izany tehany izany azy. Tsara rehefa nampirimy aloha tsy rarahako izany mandany ny andro fotsiny. Marety miverena aloha andany iny raha zandry notafady indrinao amin'izao fotsiny. Fampangalatra rena ahoana tsisy zavatra fantatro ny izany resahanareo izany asio fanazavana. Zandry very Victor ny ao an-tsainareo tena mba efa neritreritra anareo reo lahy hoe olon-dehibe sy misaina aiza mifantana tehan'izany ny diva dia izany koa ve ny anapahana fihavanana mba mieritreretra ary Victor tsy mila miresaka betsaka aminao ary voangy fa ahereny eto dia andao aingana ho any amin'ny tranondry Artura. Fa inona ny tonatonanantsika any erakany ianao tsy rarahinao izany tsy maintsy mahita an'izay tehan'izay fotsiny amin'ny fantatro ary andao. Fa zava-poana izany ny ezaka nataontsika hatramin'izay aminao. Tsy nisy ezaka nataontsika izany ry Marety noho io tehany dady io daholo no natonga ny reny rehetrarehetra reny. Jere izy ity mitapatapa. Adray le ty ino ty loza hitako fino ty ataonao ty ry Marety Manapotipotika ny devolona mpisaraka anareo amin'ny ralahako. devoly ahoana fahasoavana be no entinioko. Mba teneno ny vady lara zandry Mbay, mbelahy tsy maintsy potipotehako sy tapatapahako. ataovy amintsy ry Marety olona daladala fatika azy iny ka mampiady eo iny avy ny animba fihavanana eo. Veritsika razoka tena zay vao tena tsisy anakarena tsonitsika. Veritsika raha zandry tapitra trio indray ny fahasoavam-be mifona rery data tsy nahatazona ny teninao ahy tsy voatanako ny tehana mainty angamo tsy azo soloana io razoka.
dia efa rahabaina zany raha zany amin'izao fahasoavana miditra izao a. dia engane mba hitombo 100 arivo eny izay efa eo ampelantananareo e. misaotra re raha viky menakavy e. Tena hita tokoa izao fa piraitam-potsika amin'izao fanotronanareo anay izao e. Na dia teo ary ny ady madinika saika nampisaraka ny sy natapaka ny fihavananako. Marina tokoa zany raha zany tsy tokony ankinina amin'ny zavatra tsisy dikany tokoa ny fiainana. Arakaraka ny ezaka ataonao ihany ka iny mahatafita anao. Tena marina izany Rafika, fa nahinan'Andriamanitra fiainana ny zava-dehibe. Izay indrindra ny antony anaovanay batisa ny zanakay ohatr'izao e. Hita ho a, izany mihitsy ankiry Marety a. Ary mba mahaiza mifanara-tsaina tsara amin'izay nareo laka, sady aza mba mimimy foana izany tsony. Eny rery voangy a. Ao fa ho tanteraka ny sitraponao. Ary mba manahoana ny any ambanivohitra any razoky. Milamina tsara ka. Efa nahazo motoray vaovao indray ary aoko. Dia tandremindray ary a. Sy tao aksidao amin'izany indray. Ngalaitra kisoka mihitsy ankiry Marety amin'ity fatifatana moto ty a. Vao marainy ny andro dia efa tsy hita raha Victor. Fa tsy n'olona tehana mainty tsony kosa angeny nazahoany an'izany moto izany e. Sady efa tsy miankin-doha amin'izany tsony tsika e. Iny ihany koa ary ngamba na accident tehanako. Natolotry ny radio plus ho anareo teo. Tena mainty. Tantara indray miseho nosoratany Iazarandriamanalmanana. Novelomin'ny Priskarakotoalmanana. Teo. Tena mainty. Diara 900 Miray Rakoto miaraka tamin'ny Romi Armanana. Tantara indray miseho nosoratany Iazarandriamanalmanana. L'olona nanatotosa Iazarandria. Kinan'Andriamanitra fiainana ny zava-dehibe. Izay indrindra ny antony anaovanay batisa